Falmerabatsika vahoaka malagasy dray zay manaraka an'ity vidéo zay ataoko ty. Ao anatin'ity vidéo ty de iresaka kely koa mahakasika ny fitohizan'ny hetsika ampilaminana zay ataon'ny tanora, ataon'ny mpitolona ao anatin'ny mouvement Gen Z. Etsy andany koa de iresaka kely mahakasika an'le fiantsoana zay nataon'ny premier ministre. Ety am-piandohana de misaotra be dia be zahay satria hoana moa zany eny misaotra be dia be zahay any monsieur le PM nanao an'iny fanasana iny, sainga tsy afaka ny amaly an'le fanasana zahay noho ny antony voalohany indrindra raha iresaka ny tolontsika zay nanomboka tamin'ny septembre 2025 de ny mouvement Gen Z no nanetsika ny tolona fa tsy association Gen Z. Tsy mitovy zay zavatra zay mouvement Gen Z de ahitana an'ireo Gen Z eo amina resaka salataona le izy, ahitana ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra, misy ny atokom-pinoana ireo ray aman-dreny na ray aman-dreny ara-drazana na ara-pinoana, misy an'ireo mpanao politika, misy an'ireo syndicat sy ny fikambanana maro samihafa, ary nahitana an'ireo kapisady ihany koa. Zay zavatra zay zany no mouvement Gen Z. Le fampiatsoana zay nataon'ny PM nefa de fampiatsoana en tant que association satria mazava be ny zavatra ny tenenina mivoasoratra ao anatin'le fampiatsoana de ny Gen Z zay mijoro ara-dalàna, zany hoe manana récépissé. Lavinay zay fangatahana zay satria nahoana ataonay aiza zany ireo namanay izay tsy ao anatin'ny salataona Gen Z anankiray zay, ataonay aiza ireo vondrona ny tolona tsy manana récépissé. Faharoa, officialisena ny nangatahanay tamin'ny mpanao gazety teo amason'ny mpanao gazety moa zany tamin'ny resaresaka natao tamin'ny mpanao gazety fa tsy hoe généralisena. Tsy mitovy ihany koa zay indray officialisena ny anankiray, généralisena, zavatra anankiroa samihafa zay zavatra zay. Hatreto manko de tsy fantatra hoe inona marina ny anton'le fampiatsoana no le fitakiana zay atao eny an-kanja ve, sa fankalazana atratrany taona, sa anditsapiky, sa izara vola, sa zay vo anao arrosazy ny PM. Donc le zavatra tsy mazava, tsy marim-potitra de tsy afaka ny amaly. Mety hitenina hoe mila voatsiahy koa zahay, tsy hoe mila voatsiahy zay fa mahasarotiny anay ny vinan-tolona, mahasarotiny anay ny vinan-tolona. Tsy afaka ny lalao ao anaty maloto mihitsy sika. Mahakasika ny tolona indray mahakasika ny hetsika zay atao isaka ny sabotsy de mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra, mampafantatra anareo vondrokely rehetra sy ny syndicat, ny société civile, ny mpanao politika fa mbola mitohy ny hetsika ampilaminana, ny hetsika fitakiana fandravana ny rafitra maloto zay mbola mamatotra antsika am'izao sy mbola ilomanosa ny mpanao politika am'izao. De am'sabotsy ohatry ny ora mazatra eny amin'ny Ambohijatovo ihany ny fotoana. Marina fa atao ampilaminana io ka miantso ny vahoaka malagasy rehetra na
eto anivotany zany a na any amin'ny faritra nareo any amin'ny faritra indray kosa mahafantatra ny organisation anareo hoe ohatra ny ahoana ny fomba hitondrana an'ity a fa rehefa mitovy ny vina hoe andravan'ireo rafitra maloto ireo tsika, andravan'ireo rafitra maty ireo tsika, dia izay ny zava-dehibe. Miantso ihany koa an'ireo vondrikery, ny syndicat, ny société civile, ny vondrona samihafa izay matsapa sy mahita fa tena milomana ao anatin'ny maloto ary hoentina ao anaty maloto Madagasikara. Dia miantso an'ireo mpanao politika ihany koa, satria nahoana no miantso ny mpanao politika izay tsara marihana fa tafiditra tanteraka ao anatina enjeu politika ny tanora amin'izao fotoana izao, amin'izao tsika miteny izao, ka assumenay, acceptenay ny tsy fampiana expérience aminay tanora. Dikan'izany tsy maintsy ilaina anareo mpanao politika izay vonona, izay niomana hitondra an'izany fanovana rafitra izany eto Madagasikara. Fifampidiniana no angatanay sy fifanohanana ihany koa, marina tsara fa tsy fifanohanana ara-bolana, fampirarahana ara-bolana ara-pitaovana, fa fifampidiniana amin'ny fomba anatsarana ny Madagasikara. Izay ny azoko tenenina fa makasitraka antsika rehetra naharitra miaino hatramin'ny farany tamin'ity vidéo ity, ka raha misy anareo ite hifampidinika aminay, ite hifanolo-kevitra aminay dia aza misalasala miditra MP amin'ny Danie Miarivola na miantso larana izay azahoananay ny 034 08 100 07. Mariko hatrany fa etsika ampilaminana ny ataonay. Ay, amaranako azy dia ity somary sadasada ihany ary somary vahoatra ihany izay amin'ilay fampanantsoana ataon'ny PM, satria ireo namanay izay mbola tsy tafivoaka dia mbola kiazana any ka mangataka zahay ny amoahana andreo namanay ny fanafainganana indrindra mba tsy tenenana hoe tsy misy atakandro, ny famoahana n'ireo namanay telo mianadahy izay mbola voatazona any. Mampanontany tena manko le izy hoe nareo mampiantso ny GMZ tsy aina hifety, hifaly, tsy fantatra mazava izay tanjona, nefa n'le namanay dia mbola tazominareo any amin'izay antony tsy mazava, fa ny fantatra loatra dia noho ny fanehoan-kevitra, noho ny hevitra tsy mitovy dia natao aza lambo ireo namanay. Ka tsy kenay izany zavatra izany alohany isika hifampiresaka, alohany ianareo hiantso anay andatabatra boribory dia angatahanay ny famoahana andreo namanay izay mbola tazominareo any hatramin'izao. Dia mitohintolona, tsy afaky ny anaiky, tsy afaky ny anaiky ny fampiatsoana izay ataon'ny PM zahay, mitohintolona amin'ny Sabotsy, amin'ny folo eny Ambohijatovo. Makasitraka.